avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manomboka amin'ny 10:20 hatramin'ny 20 no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Nitro. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Mitana anjara toerana lehibe amin'izao fiondalana izay lalovan'ny firenena izao ny politika politika eo amin'ny filohan'ny fanavaozana sy ireo mpanao politika. Na izany tsy tokony atao fitaovana politika hitadiava-tseza na irika amin'ny fiaraha-mitantana izany. Mbola fanambo lehibe ho an'i Madagasikara ny fanarenana ireo orinasa mpanjakana izay potika nandritra ny fitondrana teo aloha, ny fanarenana ireo orinasa stratezika isan'izany ny jirama sy ny orinasa mamokatra ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Nahazo aina ny vola ariary hoarina amin'ny euro tao anatin'ny iray volana farany izay, raha toa ka ny analemy hoarina amin'ny dolara, voafeny ny fiovan'ny sandan'ny ariary amin'ny ankapobeny hoy ny mpahay toekarena. Miakatra manodidina ny 2,000 ariary hoarina amin'ny taondasa ny vidin'ny fitaovam-pianarana samihafa amin'izao fotoana izao raha ny teny an-tsena. Antony iray mahatonga ireo ray aman-dreny manjifa tsikelikely teny zao sahady hamalina ny fianatra sy ny kalitao takiny ireo sekoly. Farafahakeliny miaramila 20 tamin'ny tafim-panjakana Yemenita no maty vokatry ny fanafiana nataon'ny vondrona mpikomy Houthis izay tohanan'ny Iran tamin'ny alalan'ny drone sy ny balafomanga. Ny antsiprian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fahampahalalam-baovao. Manatitra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy manaraka ny fahampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ny ity alina ity. Asainay ampanajana ianao anaraka ny fahampahalalam-baovao hatramin'ny farany ety am-piandohana. Mitana anjara toerana lehibe amin'izao kiondalana izay lalovan'ny firenena izao ny dinika politika eo amin'ny filohan'ny fanavaozana sy ireo mpanao politika eto amin'ny firenena. Na izany tsy tokony atao fitaovana politika hitadiava-tseza na hirika amin'ny fiaraha-mitantana izany, fa ny ahitana ny vahaolana ho tombontsoa iombonan'ny firenena no andrasana toy ny fifidianana izay mangarahara. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay etin'ny Gabin Eloa. Mitoy ny fandraisan'ny filohan'ny fanavaozan'ny Republikan'i Madagasikara ireo mpisehatra ara-politika taoriny ny onana tamin'ireo filoha teoloha. Maro ny fanehoan-kevitra nivoaka isaky ny mandray an'ireo mpitarika antoko politika ny filohan'ny fanavaozana. Isan'izany ny tsy tokony hisy ihany fifanarahana politika sy fizarana seza ahazona fahefana iaraha-mitantana eto amin'ny firenena. Ka eto dia tonga dia mitodika amin'ny tsika mpanao politika. Sao dia mieritreritra tsika fa mitovy amin'le olona teo aloha afaka tsika lalaovina ny filohan'ny fanavaozana. Mitodika aminao monsieur le président, avaho ny varitsy ny tsy farifary, fantarony namana sy ny tsy namana. Ary ny firenena ampy zay ny fizarazara ao anjakao. Gouvernance électorale ny eritreretiko ny zavatra mety hisy eo fa ny fiaraha-mitantana sy ny accord politika izarazarana toerana tsy hiroso amin'izany velively ny filohan'ny fanavaozana. Ary ny tanora ny takeny zany teny kianja koa dia tsy hanaikeny zany satria maro anisa ny tanora ary azo tsika lazaina hoe arme fatale na tonga n'izao fanavaozana iarahantsika mahita zao. Misy koa ny olona izay mahita hoe mandeha ty raha ty dia mitady fanakorontanana gauche droite ary mivoy vaovao tsy marina. Ankoatr'izay, isan'ny andrasana amin'izao dinika politika izao ihany koa ny hanatsikafona ny tsy fetezana nandritra ny fotoana na teo amin'ny fitondrana ireo antoko tsirairay ireo. Mila manana finiavana amin'izany izy ireo ahafahan'olom-pirenena haneho hevitra amin'ny fikonandoam-pirenena tsy ampiverina ireo fitantanana tsy nahomby hatr'izay. Hanokatra hanamora ny fivakisan'ny olona izy ny amin'ny hoe
zao ny fahotana tamin'ny repoblika tamin'ny fotoana nananan'ireo fahefana sy nafany na olona ilaza ry izy hoe zay tsy nana président repoblika ny atokonay na tsy nana ministre nanana adidy teny an'izany sy iarony repoblika izy hatramin'izay ka ny andrasana ny hamoaka hoe zao no nahatonga an'le repoblika lasa anarany fotsiny zao voatery manao fanavoazana ny repoblika satria ny efa rany dia nobabony rempy teo am-pelantanany le firenena tsy repoblika tsony fa fitondrana mpanjaka kely eraky ny ambaratonga rehetra fanjakazakany atokony sy ny sisa samy nanao an'izay daholo reo zava-dehibe amin'ny fanavaozan'ny pirenena izao fihetsika ataon'ny filohan'ny fanavaozana maka ny hevitra ireo mpikatroka ara-politika sy avy amin'ny firehana samihafa izao hoy ny teo anivon'ny fikambanana IAM na ny iray avao isika malagasy. Rehefa misy ny fampiresahana amina mpanao politika ohatran'io dia ny zavatra matetika an-tsainy maro dia mametraka hoe io ndray le goaikantitra politika indray fa miresaka indray mitady hamingana indray teo tsy nahomby nefa tsy tokony zay ny fijery an'izao zava-misy zao raha mihaino ny mihaino ange tsy midika hoe manaiky fa mahasamy malagasy rariny de rariny raha mihaino an'ireo ray aman-dreny mpanao politika ny filohan'ny fanavaozana na hery politika avaizy izy raisiny dia atambany zay rehetra hevitra misongadana anatin'izay dia manatsoaka izy amin'ny mahafiloha mitondra azy am-pirenasa mba hoentiny mandrosoana hitondrana ny raha-pirenena. Noho ny fangatahanyireo vondrona IRES sampirenena toy ny SADC ny vondrona afrikanina izay nitaky ny hisian'ny fifanakalosan-kevitra na fifampiresahana politika eto Madagasikara no antony izao hetsika fampietsoana ataon'ny filohan'ny fanavaozana izao raha ny fanazavana nandritra ny fandraisana ny fehin-kevitra ny fikonandohan'ny tanora ny farany herinandro teo nambarany fa ankoatra ny antoko sy ny mpitarika politika hampiantso sy hiaino ny hery velona samihafa toy ny firaisamon'ny pirenena ny tanora ny ray aman-dreny ara-panahy sy ara-drazana ihany koa ny filohan'ny mpanjakana. Fa mbola fanamby lehibe ho an'ny Madagasikara ny fanarenana ireo orinasa mpanjakana izay potika nandritra ireo fitondrana teo aloha ny fanarenana ireo orinasa stratégique isan'izany ny jirama ny orinasa mamokatra ireo entana izay ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny menaka ny siramamy no mila afanganana hampihenana ny fiaikinan-dobe loatra amin'ny fanafarana entana avy any ivelany andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay entiny Entso Rasoary Malala. Ny fidiran'ny politika tao anatin'ny fitantanana azy no anisany nanimba sy namono ireo orinasa mpanjakana teto Madagasikara hoy ny mpamakafaka toe-karena. Tokony hijoro amin'ny fitantanana matihanina sy mahaleo tena ny orinasa mpanjakana ary tsy katsaka afa-tsy izay ampiroborobo azy. Mila atao laharam-pahamehana ny fanarenana ireo orinasa stratégique anisan'izany ny sirama sy ireo orinasa mpanodina menaka ialana amin'ny fanafarana lava sy be loatra. Tokony apetraka ny paikady mazava anarenana ny famokarana sy ampitomboana ny fahafahan'izy ireo mamaly ny filany ny tsena anatiny. Raha ny eo amin'ny lafiny ara-toe-karena mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampandehanana ny toe-karem-pirenena ny orinasa mpanjakana, andrimanoana ny famokarana sy ny fampandrosoana ka misy fiantraikany mivantana amin'ny fitomboany ara-karena sy ny fianam-ponina ny tsy fahaizana amin'ny tantana azy. Tsy haintsika teto Madagasikara zany nanavaka an'le antsoina hoe administration publique ny fitantanana ara-mpanjakana sy ny société publique ny orinasa mpanjakana. Nafangarontsika tao na ny fanendrena ny mpitantana na ny fitantanana ara-bola nafangarontsika tao amin'izay fitantanana ny raha-mpanjakana izay ny orinasa mpanjakana dia miantoka be ny avokavoky ny toe-karena ny orinasa amin'ny ankapobeny ny orinasa mpamokarana ao anatin'ilay hoe service clé moa tena isin'izay orinasa mpanjakana izay. Raha miresaka zany tsika hoe maninona moa amin'izao fotoan'izao ny Madagasikara manafatra siramamy mampitotongana ny toe-karentsika ny fanafarantsika miopapany. Ny tsisy antony zany tokony tsy hamelomantsika ny siramamy. Lasa afaka ny mpitondra vola ireo orinasa mpanjakana ka nitarika ny fahalemeny sy ny faharavany hoy ny filoha nasionaly ny antoko ty tanindrazana. Tokony hifantoka amin'ny fanarenana sy fanatsarana ireo orinasa efa misy ny fitondram-panjakana. Anisan'ny laharam-pahamehana hoy izy ny fanarenana ny jirama amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fametrahana vahaolana maharitra mba ahafana mamaly ny filan'ny mponina sy ny sehatra ara-toe-karena amin'ny resaka jiro sy rano sy ny fanarenana ny Air Madagasikara izay verina fa anisany fototra ampivelarana ny sehatry ny fizahantany sy ampitobo ny fivezivezen'ny mpizahatany eto Madagasikara. Iteny zavatra mety tsy ho tian'ny olona amin'ny zavatra io nefa
zava-marina azadino fa tsy maintsy mijery tantara foana amin'izy ireny tamin'ny andron'ny deuxième république faharoa niaraka tamin'ny filodidirantsika nanao an'izy io nanao izy ny saint-pa nanao izy ny sirama nrehetrarehetra nefa rahan'izy ireny nefa nifara tamin'ny éléphant blanc filaza azy za zany teteny hoe ze eo aloha no andao ary dao zay akandrea satria ny jiramaso mbola fandatritsika tsara fa sahira miaina ao anatin'ny délestage sika raha nampyorana asa-panjakana hafa marobe tsika sao dia tsy voafe dia hitentsika olona dia za tsy miteny hoe olona satria na mpitondra fivavahana ary ampitantaninao vola 20 milliards ariary ny 40 milliards ariary nefa tsisy fanaraha-maso mety anahirana foana ny fivoaka tokony mifantoka amin'ny lara-pamena ny fitondram-panjakana eo amin'ny fanarenana ny orinasa-panjakana tsy ho fandaniana fotoana fotsiny raha ny fanazavana ireo sehatra iankina ny andavanandrom-piaina ny mponina toy ny famatsiana jiro sy rano sy ireo entana ilaina amin'ny fiainana davanandro izay heverina fa tokony ampetraka ho lara-pamena amin'ny fanarenana ireo orinasa-panjakana. Lafombaovao mahakasika ny toe-karena izay hatrany ny anazo aina ny vola malagasy na ny ariary izay hoarina amin'ny euro tao anatin'ny iray volana farany izay raha tokosaka ny analemy hoarina amin'ny dolara voafehy ny fiovan'ny sandan'ny ariary amin'ny ankapobeny hoy ny mpahay toe-karena na izany mety hitotongana izany ao anatin'ny enim-bolana farany ity ka mila manamafy orina ny politika ara-toe-karena ny fanjakana malagasy sy ny banky foibe ny Madagasikara ao anatin'izany fa olana ny fanamafisana ny fanondranana indrindra ny atolotra ho an'ny dolara andeha hoarahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay etiny tsiaro rasoa ravelo. Mandidina ny roapolo sy valonjato sy efatra arivo ariary ny iray euro tamin'ny tapaka ny volana jona eny amin'ny roapolo sy roa arivo raha toka lasa 15 sy valonjato sy efatra arivo ariary zany ny farany volana jolay teo ny atsara mandidina ny aotra faingo 800 araka izany ny sandany ariary manoloana ny euro ny ena ankilany ny sandany ariary hoarina amin'ny dolara amerikanina mandidina ny 200 sy efatra arivo ariary ny iray dolara tamin'ny volana jona teo ka lasa mandidina ny 300 sy efatra arivo ariary tamin'ny farany volana jolay fiainana mandidina ny 2,800 tao anatiny iray volana antony mahatonga ny fiainan-danja ny resaka fanondranana sy ny fitombony tinadiny ny dolara raha ny fanazavany mpahay toe-karena dia rehefa manao fanondranana tsika dia tonga daholo le vola miditra amin'ny fanondranana dia mifanondranana matetika amina firenena manana vola euro tsika no manondrana dia nefa no mahatonga n'le ariary miendanja indray raha mitaha amin'le dolara be dia be zany ny tinady amina resaka dolara amin'izao famerenam-bola dolara manana n'le antsoina hoe valeur refuge dia aloha mitahiry dolara satria iny ny devise de référence atsika misy vola alohantsika paiement extérieur amin'ny ambassade ohatra ny resaka carburant indrindra be dia be ny resaka trosatsika dolara ny tena betsaka voafeny fiovan'ny sandany ariary amin'ny akabeny na izany ahina hitombo kokoa ny tsindry avy amin'ny dolara atao anatin'ny enim-bolana farany ho an'ny taona 420 tranga mety ampiakatra ny vidin'entana sy isy fiatraikany amin'ny vidim-piainana eto Madagasikara mila manamafy ny paikady ara-toe-karena ny fitondram-panjakana ka isan'izany ny fanondranana raisan'ny fanjakana tanana ny resaka volamena manodina volamena mihitsy dia tsika no manondrana azy iny mantsy betsaka kokoa ny valeur dia mampisy devise miditra amin'ny fanjakana vaolana faharoa amoraina ny fanondranana entana carburant reo ny paiement antsika en dollar dia raha vao me tsara le dollar midika le hoe me tsara le dollar me ratsy le ariary dia possible be mihitsy hoe isy risque aty amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana amintsika na izany nahazo aina ny ariary tao anatin'ity enim-bolana voalohany ity amin'ny akabeny ny atsara teo amin'ny 800 hoarina amin'ny euro raha toy ny ohatra ny 700 amin'ny dolara. Tontolon'ny fahasalamana mifandray amin'ny fitsaboana voa eto Madagasikara enina ny saran'ny fitsaboana ny fanadiovandraha na ilay fanaovana dialyse ho fitsinjovana ny marary io ny nivoatra nandritra ny fifanaovatsy ny fifanarahan'ny-piaramiasa eo amin'ny fanjakana malagasy ny fikambanana le finity international momba ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana eto Madagasikara andeha hoarahantsika ny tsipriam-baovao mahakasika izay etiny rina fitiavana. Dimanjato hatramin'ny 3,000 isanandro ny marary mila fanadiovan-draha eto amin'ny firenena ho fanamavanana ny saran'ny fitsaboana zo fototry ny olom-pirenena ny hahazo fitsaboana sahaza manaja ny maolona ary mifanaraka amin'ny filany
hoy ny filohan'ny fanavaozana ka lahara-pahamean'ny fitondram-panjakana ny mijery vahaolana hanatsarana ny fiainam-bahoaka. Niroso tamin'ny fifanaovatsy ny fifanarahan'mpiara-miasa androany araka izany ny fitondram-panjakana malagasy sy ny lefinity international mpiara-miombonantoka indianina. Fifanarahana miompana amin'ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana, indrindra ny fanadiovan-dra na ny dialyse ary ny fanamafisana ireo tolotra ara-pahasalamana eny anivon'ny faritany enina eto Madagasikara. Anisan'ny tanjona lehibe ny fitsinjovana ny lafiny ara-bola, ny hampihenana ny saran'ny fitsaboana sy ny ahafahan'ireo marary misitraka izany tolotra izany haingana kokoa sy ny fepetra sahaza. Hilatsaka ambany dia ambany ny hosaran'ny fanadiovan-dra na ny dialyse ao anatin'ity fiarah-miasa ity. Jerentsika ny vahoaka malagasy satria matetika ny olona zay marary ny raha dia mitady an'io dialyse io matetika dia mivarotra trano, mivarotra fiara mba ahafahany manao an'le dialyse dia enganety anankiray tia mba hidina ambany tokoa ny vidiny zany fanaovana dialyse zany. Vonona ny fitondram-panjakana hanoana anareo koa manainga ireo zay rehetra voakasika izao tetikasa izao ny tenako hanao ny ezaka rehetra amin'ny fanatanterahana izany ao anaty fepitaona aingana indrindra. Miandrandra fahombiazana feno avy amintsika ny vahoaka malagasy kaoka porofitsika amin'ny asa mivaingana izany fa tsy amin'ny fisehosehona. Anomboka ny 5 ny volana septambra ho avy izao ny asa ka kendrena ny ampandeha ny fanatanterahana ny asa ho tombontsoany ireo marary mila fanadiovan-dra. Tsy eto Antananarivo ihany fa ivelatra ny amin'ny faritany enina ity tolotra fanadiovan-dra ity hanamavanana ny fahasairanany ny marary sy ny fianakaviana. Lava-baovao mahakasika ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany eto anivon'ny ranomasimbe indianina ho amoraina ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny Madagasikara sy ireo nosy manodidina eto anivon'ny ranomasimbe indianina ho amafisana ny ady amin'ny zava-mahadomelona hafainganana ihany koa ny fandefasana fanampiana sy ny fitaovana rehefa misy ny rivo-doza na loza na voina ireo no lahara-pahamehana izay napetraka nandritra ny fivoriana voalohany izay niarahan'ny komitiny fady tsiranana ahitana ny solotenan'ny firenena misy 5 eto anivon'ny ranomasimbe indianina izay no tanterahana teto Madagasikara. Ndeha rahantsika ny atsipiriam-baovao makasika izay etiny Danelia Mino Arso. Malona ny fitombony fivezivezeny entana sy loza teraky ny trafika miampita sistany indrindra ny zava-mahadomelona ho amafisina ny fiara-miasa eo amin'ireo faditseranana misy 5 aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina di Madagasikara, Maurice, Seychelles, Comores ary La Réunion ho ny tompony andraikitra misahana ny iraky ho anivony voamera ny ranomasimbe indianina. Kendrena amin'izany ny hanamora ny varotra ara-dalàna, hanamafy ny fanaraha-maso ireo entana tsy ara-dalàna ary hanafaingana ny fifanampiana rehefa misy loza. Ny komiteny faditseranana ahitana ny solotenan'ireo firenena misy 5 ireo izay niona voalohany teto Madagasikara androany hamantatra sy hametraka ireo hetsika iombonana azon'ireo firenena tanterana miaraka. Taorian'ny fanombohana sy fanonganana tamin'ny fomba ofisialy ny komiteny faditseranana ny 3 oktobra 2022 lasa teo izay no tanterana tany Maurice. Le fait de travailler ensemble et sur une base permanente. Raha miara-miasa ireo firenena dia nona fa ho mahomby kokoa ny faditseranana. Ohatra, rehefa nitranga ny lozam-pifamoivoizana tamin'ilay sambo Wakashio izay niteraka fandotona goavana ny ranomasina dia nila fitaovana maro i Maurice. Noho izany, raha misy tranga tahaka izany amin'ny hoavy dia tokony efa hisy mialoha ny rafitra ahafahana mividy, mamindra na mampindrana fitaovana sy kojakoja eo amin'ireo firenena rehefa misy filana. Raha efa misy io rafitra io dia ho haingana kokoa ny fahazona fanampiana ary tsy ho very fotoana amin'ny famonjenan'ny mponina rehefa misy loza. Toy izany koa rehefa misy rivo-doza eto Madagasikara. Mila alefa haingana any amin'ny faritra voakasika ny fitaovana, ny kojakoja, ny sakafo ary ireo zavatra ilaina andavanandro. Amin'ny alalan'ny komity ity dia antenaina fa isy ny rafitra haingana ahafahana mampita ireo fitaovana sy kojakoja ilaina rehefa misy loza na vonjy taitra. Des mécanismes rapides d'acheminement de besoins de fourniture en cas de besoin. Aorian'ny fivoriana, iroso amin'ny fametrana ny fomba fiasa sy fepetra fampiarana izany amin'ny tena izy ireo firenena toa ny Madagasikara, Maurice, Seychelles, Comores ary La Réunion.
tanjona ny amola volana izany rehetra izany hatramin'ny farantaona ka mpidirana izany amin'ny dingana ara-dalàna ka ankatoavon'ireo firenena tsirairay. Lafim-baovao mifandray amin'ny alatr'olona izay nisety eto amin'ny firenena tato ato tsy fantatra hatramin'izao ireo trondro vavety amin'ny raharaha fahaverezana sy famonoana olona manerana nosy sy ankoatra ny fisamborana sy ny fampahafantarana azy ireo takina ihany koa ny fanasasiana azy ireny hoy ny fanehoan-kevitra andeha rahantsika ny tsipriam-baovao makasika izay etiny Gabin Eloa. Tsy tokony hijanona amin'ireo iraka nampandray anjara mivantana ny fandraisana fepetra amin'ny raharaha fahaverezana sy famonon'olona ny sesisesy manirana nosy fa takina ihany koa ny hanokafana ny fanadahadiana sy hampisehoana ampahibe maso an'ireo tompon'antoka ao ambadika izao hoy ny teonivon'ny NGPM na ny nouvelle génération politique malagasy. Misy mpaniraka ireny olo ireny a dia mila karohana izay tena fototra ilazantsika mba hoe ao anatin'le hoe gros poisson ngambany satria misy tombontsoan'olona misy tombontsoan'olombitsy créer reny fanakorontanana sy tsy filaminana eto amin'ny fireneny reny ka ho anay zany dia tena mangataka mihitsy zahay hoe tsy reny mbola olona tena hoe madinika reny no hita soapotra fa tena mangataka amin'ny fitondram-panjakana hoe karohana fikarohana tena mafy dia mafy amin'ireny olona tena fototra reny tsy fandriam-pahalemana reny ary manentana anaty fiarahamonina any mba aplaza ny tompona ndraiky mpanjakana izay akaiky antsika raha mahita zavatra hita hoe tsy mazavazava amin'ny olona izay manodidina antsika reny satria ireny olona reny tsy maintsy anaty fiarahamonina any ihany. Tsy afaka mionona amin'ilay atao hoe secret d'enquête intsony ny vahoaka malagasy manoloana ny zavamisy amin'izao fotoana hoy ny fanehoan-kevitra fa afatesana sy fahaverezan'olona ny sesisesy tato ato izay mampiahiahy hoy izy ny tsy amoahana ny tohy ny fanadahadiana fa ihany koa ny tsy ampisehoana ny anaran'ireo trondro vaventy amin'ity raharaha ity amin'ny anarany mangarahara dia tokony havoaka izany. Ankoatr'izay mila hamafisina ihany koa ny fepetra hafainganana ny fandraisana andraikitra toy ny fikarohana sy ny fisamborana hoy hatrany ny fanehoan-keviny. Iverina lafim-baovao politika isika manoloana ireo teti-draty sy fikasan'ny mpanao politika sasany anakorotana ny firenena nanao fanambarana ny ancien sénateur de Madagascar takina ny andraisan'ny fanjakana fepetra amin'izany fa ihany koa miantso ireo mpanao politika sy ny vahoaka malagasy ny ACS tsy anaiky ireo endrika fanakorontanana handotona ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana izao. Andeha rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Antsoavo miantefa amin'ny vahoaka malagasy indrindra fa isika mpanao politika efa ela ny jaliana sy ny afiana tao anatin'ny fahantrana lalina ny vahoaka malagasy ka manantena fiainana vaovao metimety kokoa koa aoka ajanona manomboka izao ny toetra tsy mahomby nanapotika ny firenena hatramin'izay toy ny fialonana ny alakobika tsy tiako tare ny fitiavatena ary ny kolikoly ka ny fihavanana izay sotoavana malagasy ary ny fahamarinana no ampanjakana ho fampandrosoana ity Madagasikara malala tsika ity. Lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny fahasalamana mila ampitomboana ny tahan'ny fanaovam-bakisiny kitrotro eto Madagasikara tsy ampianaka ity arety mifindra ity hoy ny lehibe ny sampandraran'ny fitsaboana ny ankizy sy ny zaza voateraka eo anivon'ny centre hospitalier de Soavinandriana ny aretina kitrotro izay mahafaty olona hatrany amin'ny rahetsy isa-taona maneran-tany ny aretina kitrotro afaka manavotra ain'olona hatrany amin'ny roa tapitrisa rehefa vita izay vaksiny izay. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao makisika izay. Ny ena-enimpolo hatramin'ny fitopolo isanjato ny tany fanaovam-bakisiny kitrotro taorian'ny fandalovan'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara raha efa nanakaiky ny 100 izany talohan'izay ho ny lehibe ny sampandraran'ny fitsaboana ny ankizy sy ny zaza voateraka eo anivon'ny centre hospitalier de Soavinandriana. Antony mampirongatra ity arety mifindra ity amin'izao fotoana. Efa misy ny ezaka amin'ny fanaovam-bakisiny na izany mbola marefo izany ny hatreto raha ny fanazavana. Zava-dehibe tena zavatra tokony ataontsika ray aman-dreny voalohan-draharaha mihitsy ny manao vaksiny amin'ny ankizy. Teneniko anareo fotsiny antontanisa raha ny kitrotro ny resahana dia aretina tena azo foanana amin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny ny kitrotro. Raha ny kitrotro efa 90 taona no nisy ny vaksiny io teto ambonin'ny tany tamin'ny 1963 vaksiny kitrotro nampidirina
dia hita hoe manena mampiena ny isan'ny zaza maty hatrany amin'ny 2 tapitrisa 3 tapitrisa any a isa-taona ny fanaovana vaksiny. De zay no tena antso atao zany amintsika hoe eto manao vaksiny a ny zaza fa tena zava-dehibe loatra fanaovana vaksiny ary tsy andoava mbola ary misy ny vaksiny kitrotro. Ankoatra ny tsy fanaovam-baksiny, isany mampirongatra ny kitrotro ihany koa ny tsy fampiny ny isam-baksiny natao ranonambary ny tompony andraikitra trany. Ny zaza voateraka raha ny programme élargi de vaccination ny ministera ny fahasalamana izay tokony azo fatra voalohany eo amin'ny 6 volana. Manao rappel kosa eo amin'ny 15 volany. Tokony anatina mpitsabo hatrany ny tsirairay, na ireo misy sorotsaretina izany, na ireo ray aman-dreny mananjanaka ka tsy navita vaksiny. Fanabeazam-pirenena tokony irosona aingana ny fitoenan-doha momba ny fanabeazana eto Madagasikara raha tiana ny hitondra fanavaozana ho an'ny tontolon'ny fampianarana. Takina ny fanovana ny rafim-fampianarana hiompana amin'ny fitrandrana ny arenananantsika ho fanohitra ho amin'ny fampandrosoana izany. Andeha arahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Tsy mbola nisy hatreto ny fikoenan-doha momba ny fanabeazana sy fampianarana fototra. Raha toa ka samy efa natanteraka ny fikoenan-doha isaky ny sehatra misy azy ny avy amin'ny ministera isan-tsokajiny. Ny fanabeazana izay sehatra ny totongana sy naharary ka maika ny fanarenana azy amin'izao fotoana. Maro ireo tipoka mila vozina eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana sy fampianarana raha tiana ny amaha ireo olana sy ampandrosoana ity sehatra manandanja ity eto amin'ny firenena. Tokony hojerena ao anatin'izany ny fanovana ny rafim-pampianarana, hitondra vokatra any amin'ny fampandrosoana ny firenena, ny fametrahana ho lara-pamehana ny foto-dravitra asa-mendrika ho an'ny zanaka malagasy. Ankoatra izay ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpampianatra fanamampiakatra ny kalitaon'ny fanabeazana. Madagasikara raha te ho tafavoaka ka te handroso ovay ny rafim-pampianarana ampitomboy ary any amin'ny fanabeazana ankizy mihitsy de efa orienté amin'ny arena nananao ny fampianarana Madagasikara. Ohatra ny ressources naturelles manana hala be dehibe tsika manana andreo zavaboary mampiavaka atsika reo. Azo ampiroboroboana zany ny fikarohana ara-tsiansa eo amin'ny zavaboary sy ny fizahan-tany. Manana reny tsika arena ambanin'ny tany. Safira, volamena, etsetretra. Tokony hiompana kanefa raha malagasy ny ny zareo avy avelany no mifeny arena kibon-tany mahay kokoa ny arena kibo eto amin'ny tantsika ka de mitodika any amin'ny fanjakana zany baolina mila mahasatsika raha tsy zany de ny olona nametraka hoe zao mety ny zanaka malagasy Efa nisany koa ny fikoenan-doha nataon'ireo vovona ny sekoly tsy miankina ny taona 2024 fa tao very anjafo ny fampiaran'ny ministera ny fehi-kevitra nivoaka tamin'izany fotoana. Isany takiana teny an-kianja ny fanatsarana ny lafin'ny fanabeazana ka tokony hirosoana aingana ny fanatanterana ny fikoenan-doha momba ny fampianarana ankapobeny raha toa ka efa fantatra fa nomboka amin'ny herinandro avy io ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Ny lafim-baovao mahakasika ny fampianarana iny ihany koa no entsika amin'ny sety vetivety atao anatin'ny dokam-barotra epitatsika ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo mbola hoentina amintsika ny lafim-baovao mahakasika ny fampidirana mpianatra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Manasanao tsy saraka amin'ny vaovao ny Cool TV amin'ity alina ity. Briquet nitro. Karazany telo briquet. Briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Nitro. Tiago Jimina mangala etaetanaka manala etaeta itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jimina ny goûtegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfait orange fraise coco sy parfum maro isan-karazany Jimina avy agny Europe amle tegna top mina mety amina Volona ve à fond vitesse
Vaovao be fibre Onias, internet fibre milalalala be ao an-trano amin'ny vidiny tena mirary 250 gigabe zao 69 000 isam-bolana monja sady afaka manao recharge manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge.yas.mg na ao amin'ny super app Yas et moi. Fibre On tonga baingana any amin'ny Yas store akaiky anao. Mbola terina trany ny araba tompokilasy tompokavy tonga soto anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity lafim-baovao mahakasika ny tontolo iainana no ndeha anokafantsika ny tapany faharoa totosa tao amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra nandritra ny 3 andro ny atrikasa mahakasika ny tamberim-bidy ny entona karbonina ao amin'ny tetikasa Atiala Antsinanana tanjona ny fiarovana ireo valanjavaboary sy ireo faritra arovana amin'ny fisitrahana ny tamberim-bidy ny entona karbonina andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay notanterahana teto amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra ny atrikasa izay nokarakaran'ny avy eo anivony ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovanjafy mahakasika ny tamberim-bidy ny karbonina ao anatin'ny tetikasa antsoina hoe PRA na ny tetikasa Atiala Antsinanana ary faritra iany eto Madagasikara ny voakasika ny tetikasa tetina 50 tapitrisa dolara ny famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena mahakasika ity tetikasa ity izay efa nampiasana ny 7 tapitrisa dolara ho an'ny andiany voalohany ary ny tsinjara intelo metaona miditra amin'ny andiany faharoa amin'izao fotoana izao ny tetikasa izay mitetina 13 tapitrisa dolara ary ny andiany fahatelo tetina 10 tapitrisa dolara izay vidiny entona karbonina eto Madagasikara. Ny 5.20 isan-jato anio vola io dia natokana ho an'ireo valanjavaboary misy 5 manerana ny nosy ary commune 7.70 amin'zato manodidina ireo faritra arovana ireo no isitraka ny tetikasa. Ity atrikasa izay notanterahana teto amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra ity dia fametrahana ny drafitrasa sy pakiady entina ampiasana ireo vola ireo mba hisy fiantraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ka teboka 4 lehibe no nisogadina nandritra izany raha ny nambarany ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovanjafy. Ny atrikasany io dia ametrahana an'izay atao hoe plan d'action sy ny plan d'utilisation ireo vola ireo satria mila faharitana mialoha hoe atao inona ireo vola ireo mba hisy fiantraikany amin'ny vahoaka malagasy izay tompony io vola io. Ohatra fotsiny izao misy 4 teboka lehibe nisongadina tato anatin'ity atrikasa ity. Ny fampiasana io vola io fanatsarana ny fanabeazana ny zanaky ny vahoaka manodidina ireny faritra arovana ireny. Ny faniriana fa mbola hodinina miaraka tsara rehefa avy eo hoe mba ho gratuit ny fidiran'ny mpianatra indrindra ny EPP manodidina ireny valanjavaboary ireny. Ny faharoa dia ny fanatsarana ny lafin'ny fahasalamana satria tsy misy afaka hiaro ny ala raha tsy olona salama dia rary ny sitsiny raha tsaraina koa ny fahasalamana ao anatin'izay. Ny fahatelo dia ny fanaovana ireo fotodrafitrasa hahafahantsika manatsara ny fanjarian-tsakafo izany hoe ireny barazy natao hanatsarana fambolena ireny. Ny farany izay tsy kely indrindra dia ny famerenana amin'ny laony ny Atiala Antsinanana dia ny fanaovana ireo tanin-janakazo sy fambolena hazo amin'ireny Atiala Antsinanana izay ahafahantsika mivarotra izay entina karbona izay. Aory izao atrikasa izay notanterahana teto amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra izao dia hisy ny drafitrasa efa matipaika hivoaka amin'ny fampiasana ireo vola ireo ka angatahana ny fankatoavana eo anivony filakevitry ny minisitra. Ary anisan'ny fampirisihana ny fiarovana ireo valanjavaboary sy ireo faritra arovana ny fisitrahana tamberim-bidin'ny karbonina tahaka izao raha ny fanazavana trany. Vao vita ity plan d'utilisation ity dia angatahana fankatoavana eo anivony filakevin'ny minisitra ny fampiasana azy. Raha vao mahazo izay fankatoavana izay dia fahazo fampiasana avy hatrany io vola io. Isan'ny ataoko hoe critère na azahoana izay famatsim-bola izay ny hatsarany kalitao ny faritra arovana. Izay faritra arovana mihasimba dia mihamihana koa ny tamberim-bidy ho azony. Izay mihatsara dia mitombo ihany koa ny tamberim-bidiny ho azony. Izany hoe isan'ny fampirisihana ny fiarovana ny valanjavaboary ny tamberim-bidina karbona tahaka izao. Araka izany dia totosa teto amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra ny atrikasa mahakasika ny tamberim-bidin'ny karbona izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa PRA na ny tetikasa mahakasika ny Atiala Antsinanana. Anatanteraka fampisehoana miavaka ny tarika ny Aingy ho fahatsiarovana ny omginy alahady 20 ny volana aogositra ho avy izao etsy Antsahamanitra. Taona iray izay no nanomanana ary efa vonona izy ireo sy ny Lax Production hanome fahafapo ho an'ireo mpankafy ny tarika ny Aingy. Fanampanazavana mahakasika izay. Fampisehoana ampakarana avo ary atsiarovana ny zavabitan'ny omgy 10 taona amin'ity
eny am'roapolo sy roa rivo itya ny nalasanany na ny répertoire izay hoentin'ny tarika ny ainga ao Antsahamanitra dia tsy hoe nitarika ny ainga irery ihany no nandravitra azy fa nisy dia tananareo pakafy ny surprise de BDB de efa vonona na amin'ny fanamina na amin'ny fisehoana an-tsehatra na amin'ny hira zay atao ao io am'roa tsy diso de ianareo ny sisa andrasana herinandro sisa tokony fampanantenana izy ty ho anareo pakafy ny aingy de ny aingy koa makafy anareo zay folo taona zay omasiny omikely sakafo isan-karazany efa misy natoerana fonjeny tapakila ahitan'izany fampiarapeo milay be zany fa ny hira nangatahanareo rehetrarehetra dia ho ataona eo Antsahamanitra daholo fa tonga fa maro Lavam-baovao mahakasika ny fampianarana mifandray amin'ny fampidirana mpianatra amin'izao fotoana izao niakatra manodidina ny 2,000 ariary hoarina ny tamin'ny taondasa ny vidin'ny fitaovam-pianarana samihafa raha ny hita eny an-tsena. Antony iray izay mahatonga an'ireo ray aman-dreny manjifa izany tsikelikely Denzo Sahady hamalina ny fenitra sy ny kalitao izay takin'ny sekoly. Manomana manodidina ny 2 hatramin'ny 3 hetsy eo ny ray aman-dreny hividianana fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra iray. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay entiny tsiaro Rasoa Arvelo. Nahitana fiakarana arivo ariary hatramin'ny 5,000 ariary ny vidin'ny kahie sy ireo kojakoja hafa ilaina amin'ny fianarana. Manodidina ny 5,000 sy 2,000 ariary ny fonosana kahie iray tsara kalitao. Na mbola ao anaty fotoanan'ny fialan-tsasatra azy manomboka mameno ny tsena ireo fitaovan'ny mpianatra. Nahitana fiakarany daholo fotsiny aloha le izy zao dia nefa surtout ny kahie zany tena hita hoe nisy fiakarany ny mifoto mihitsy le fiakarany betsaka mihitsy no mitady marika dia nefa tena lafolafo le izy satria araka le hoe fiakaran'le izy dia tsy takatry le olona le izy dia any amin'ny foto mihitsy le olona maka fitaovam-pianarana fa tsy dia mitsofoka aty aminay lasa misy fiantraikany aminay le izy. Maro amin'ireo ray aman-dreny no mividy tsikelikely ireo fitaovan'izany noho ny antony maro. Eo ny falafosan'ireo fitaovana tsara kalitao takin'ny toeram-pianarana. Eo ihany koa ny tsy fananan'izy ireo toe-bola mivaingana ahafahana manjifa izany indray mandeha. Fa izy aloha dia manano sarotra mihitsy 300,000 ariary fitaovana fotsiny. Mbola tsy ao ny fanamiana hihevidina tsikelikely fo vakansa dia manomboka mividy fitaovana. Nahazo lisitra eo amin'ny 2 millions eo ny valeran'le fitaovan'ny mpianatra. Le markan'le fitaovan'ny mpianatra tenen'ny mpampianatra zany tsy maintsy vidiana dia nefa izy ireo lafo. Tsy maintsy manaraka izay discipline ao am-pianarana, tsy maintsy manangona tsikelikely. Manoloana izany fahasahiranana izany misy ireo sekoly misafidy ny varotra mivantana ny fitaovam-pianarana mifanaraka amin'ny fenitra takiny ka manamora ny fandoavana analefana ny vesatry ny ray aman-dreny. Araka ny fanazavany tompon'andraikitra manampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fampitoviana ny lenta eo amin'ny mpianatra ny fampiasana fitaovana mitovy kalitao. Ahoana ny fomba hanamorana ny fidiran'ny ankizy any an-tsekoly. Izay zany tsy mametraka foana hoe tia ny vola aloha dia tsy maintsy aloha indray miaraka iny fa manao fasilité satria iarahana mahafantatra ny fahasahiranana indray aman-dreny amin'izao dia manao zany ny sekoly hatramin'ny resaka fourniture. Ny tanjonay zany amin'izay fotoan'izay sady mahazo n'ilay fourniture de marque ny ankizy amin'ny vidiny mirary dia mitovy daholo ny marque ny ankizy ao am-pianarana aloha tsikelikely le izy dia rehefa tsara ny fitaovana dia mazoto mianatra ny ankizy. Ny ankabeazany aloha dia mividy fourniture atao am-pianarana ny ray aman-dreny manamora an'ilay fiainana. Ray volana sisa arak'izay no ananan'ireo ray aman-dreny amin'ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra. Araka ny tety-androm-pampianarana navoaka ny ministera ny fanabeaza amin'ny pirenena anoka ny 7 septambra 2024 ary ifarana ny 30 jona 2024 ny taom-pianarana 2024 2024. Anisan'ny olon'ny fampianarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fampiofanana tsy mifanaraka amin'ny tsenan'ny asa. Ampitombo ny kalitaon'ny fiofanana sy anamafisana ny fahafahan'ny tanora miditra amin'ny asa mendrika sy mamokatra hisy ny fiaonam-be ho an'ireo fanavaozana ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa izay ho tanterana ny 12 sy ny 12 aogositra ao Mahajanga ity ho tanterana manamafy ny fifampidiniana sy ny fiarahamientan'ny fanjakana sy ireo mpiara-miombonantoka rehetra amin'ny famolavolana ny fanavaozana maharitra mifanaraka amin'ny filan'ny fampandroana ara-teknika sy ara-tsosialy eto amin'ny firenena. Fanampanazavana mahakasika izay. Ny tanjona zany dia hoe fampahafantarantsika amin'ireo zava-misy rehetra misapahatra. Satria samihafa
ny zava-misy eto Antananarivo sy any Masenga na any Toliara na any Tamatavy dia samy manana na ny na ny faritra ray aza ny district ao aminy dia misy samy manana ny maha izy azy a, samy manana ny filany, samy manana ny zavatra misy ao aminy sy ny famokarana izay misy ao aminy dia tsy maintsy fatarina tsara aloha zany ao anatin'izay. Manarak'izay a dia arakarak'izay koa zany no antsitsika ny formation na tolom-piofanana izay atao a mba hifanaraka amin'ny tsenan'ny asa. Ohatra hoe inona ny zava-misy any Maroantsetra dia arakaraka le zava-misy io zany nanaovantsika le fanofanana mba mifanaraka amin'le zava-misy. Andeha hoentina amintsika manaraka izao indray ary ireo vaovao izay notsongaina tao anatin'ny pejy ny vaovaon'ny Kolo TV ho an'ny androany. Ambohipo nakatina ireo barambola misokatra amin'ny sivioralina nidina ifotony teny Ambohipo sy ny manodidina ny polisy pirenena niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra eny ifotony halina natao ny fanaramaso ireo toeram-pisotroana sy toeram-pialamboly indrindra ny fanakatonana ireo barambola misokatra ao arininy amin'ny sivioralina ary no amafisina ihany koa ireo fahazon-dalana. Nomena toromarika ireo tompo-toerana mba hanaja ny ora fiasana sy ny lalàna manan-kery. No amafisina ihany koa ny fanaramaso ireo olona tao anatin'ireo toeram-pialamboly indrindra fisorohana ny fidiran'ny zaza tsy ampy-taona any amin'ireo toerana ireny ho fiarovana azy ireo sy ho fampiarana ny lalàna. Afrobasket U18 Côte d'Ivoire hifandona amin'ny Maroc i Madagasikara ny alina anio amin'ny 10 ora sy sasany alina eto Madagasikara no isin'ny fifandonana eo amin'ny Maroc amin'izao andro faharoa ny fiadinany amboarany Afrika ho an'ny taranja basket ho an'ny sokajy latsaky ny 12 taona izao. Lalao tanterana any Abidjan Côte d'Ivoire. Tsy ahivina fanandresan'ny Gabon tamin'ny isa 12 no 15 ny ankoay tamin'ny lalao voalohany. Ny voka-dalao an'io alina izay efa amaritra sady no fizorany ny dian'ny ankoay amin'ny fiatriana avy hatrany ny lalao ampaifadalana. Amin'izao fotoana izao eo amin'ny larina faharoa vonjimaika i Madagasikara raha toka i Mali ny larina voalohany, Gabon fahatelo ary Maroc ny fahefatra ao amin'ny vondrona be. Ny mpanakato Saint-Sia nandray anjara tamin'ny asa sosialy sy ny fanadiovana ny torapasika Nosbe. Nirotsaka nanadio ny torapasika Ambatoloka ao Nosbe nanampy ireo tanora sy nanao asa sosialy niaraka tamin'ny tambazotra mpifandraisan-davitra iray i Saint-Sia. Androany Zoma tsy ahivina fa mpanakato Jamaikanina nasaina amin'izao festival Somaro izao ny tenany raha ny fandaram-potoana mbola hiakatsehatra izy hanafana ny festival amin'ny tian'io ity. Dia inany koa ary tompo lasy tompo vavy ny antsika manakatona ny fampalalam-baovao. Isarona sakasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa roa amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zay a dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy. Za présenté ny vava manomboka amin'ny 520 hatramin'ny 20 chevaux no anananay. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet, briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro led, tic tac. Nitro mora sy raitra. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfum maro isan-karazany. Jumina, mina mety amina. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.